nahitana fiakarany hatry amin'ny 400 avokoa ireo fanafody tena ilain'ny olona amin'ny andavanandro tatoato. Anisan'izany ny paracetamol izay vidiny amin'ny vidiny mandidina ny 400 ka hatramin'ny 500 ariary teo aloha, nefa dia izao lasa 700 ariary zao ny plakety. Nahitana fiakarany tahaka izao ihany koa ny Iveralgan izay azo amin'ny vidiny 700 ariary teo aloha, nefa lasa 720 ariary ankehitriny, izany hoe niakatra eo amin'ny 520 isanjato eo raha ny tatitra azo avy amin'ny mpanjara fanafody hatrany. Etsakilan'izay ihany koa anefa ireo fanafody tension sy ny diabète. Nanambaratra ny solotenan'ireo pharmacien eto Mahajanga fa miankina amin'ny fiakaran'ny euro no mampiakatra io vidina fanafody io, ary saika isan-kerinandro dia ahitana io fiakarana io avy hatrany ny vidina fanafody eto amintsika. Nanamafatrany ihany koa ireo mpivarotra fanafody ireo fa any Chine, any Inde ary any France ny toerana nafarantsika fanafody hatreto, tsy misy ny orinasa mpanao fanafody eto Madagasikara.